tamponga midoboka hono manambara lanonana ny fiarabana manambara fihavanana arabaina ry ilainao asoavina ny tompo fombanao zany tsoroana avy any an-danitra izany indray no entsika amin'ny fampiarabana minty folakandrony sabata iarahantsika ity ny firariana dia ny hanovozanao ny sosiny tsara ny fifaliana sy ny fitahina mandritra izao fotoana iarahantsika izao hira fiderana iray no andeha hisantarantsika ny fiarahana hisaotra an'andriamanitra isika idera satria nomeny tombonandro ahafahana mankalaza azy amin'izao folakandrony sabata izao hira larana 5:7 endreny hamarony soa. Ivavaka isika Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra ny danitra atolotra hoanao mandrakariva ny dera ny laza ny saotra ary ny voninahitra satria nomenao zao folakandrony sabata izao izay ahafahanay midera sy mankalazanao ny angatanay aminao ny fanainao masina hirotsaka ty amponay tsiraray avy azonay mahatakatra ny lesonao vaovao tiana ho ampitaina aminay tsiraray avy amboary ny fonay ho toy ny tantsara hamoazany zany teninao zany ka tsy hiverina foana ny aminao zany raha tsy efa mavita ny asany ao amponay tsiraray avy hampangino ny feo hafa rehetra azonay miaino ny feonao mandritra izany fotoana izany mamelany elokay satria zany nefitra mampisaraka anay aminao ka tsy miaino ny vavaka ataonay ianao tononay angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka fa honao Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ny dera ny laza ny saotra ary voninahitra mandrakizay amen. Tonga eo amin'ny famaranana ny herinandron'ny fifandraisana isika amin'ity folakandron'ny sabata ity. Ny départementan'ny fifandraisana eo anivon'ny fivondronam-ben'ny Fédération Fiangonana Adventiste aty amin'ny ranomasy Indiana sy avy ato anivon'ny Fédération Fiangonana Adventiste Madagasikara fovoany ary no miaraka amintsika amin'izao folakandron'ny sabata izao. Isantatra izany ny pasteur Rado Rakotonandrasana talen'ny départementan'ny fifandraisana eo anivon'ny fivondronam-be hamelabelatra amintsika mandritra ny minitra vitsivitsy ny hoe
toetsain'ny asa fitorianany filazantsara eo anivon'ny tambazotra serasera aorin'izay a andriamatoma am'tiana raha zaka indray no hamelabelatra amintsika ny lohahevitra manao hoe asa fitoriana ny filazantsara arakajy mirindra manasanao ary a anjosy anaraka izany indray hatramin'ny farany indray fifaliana sy aravoana manahoana ry mpijery malala ry mpiaino malala ny miaraka amintsika rehetra ny amin'izao sabata andro fitsaharana izao indrindra ankalazantsika ity andro manokana ho an'ny sampana fifandraisana ity raha ny marimarina kokoa dia ny fanamafisantsika ny fitoriana amin'ny lalan'ireo tambazotra sosialy isan-karazany efa ny fampahery isika tamin'ny maraina kanefa etona dia manatsitra indray ny fisaorana fifankatelemana ho an'ireo talian'ny departemanta ny fifandraisana rehetra manerana ny union misy antsika ny pastora ny distrika ny tompona andraikitra ny sampana fifandraisana isam-piangonana ny tompona andraikitra any amin'ny radio rehetra ny amin'ny fiarah-miasa tao anatin'izay herinandro izay nanana ny programma ny daholo ny fédération rehetra izay no tanterahany tao anatin'izany herinandro manokana izany fa nisy kosa ireo niombonantsika nanerana ny union ny ray tam'izany dia ny fametahana n'ilay décor eo amin'ilay PDB ozytsika isaoran'Andriamanitra fa dia anarivo ny maro isika no nanantanteraka an'izany izay nampetsi-po tokoa reny moa natao dia mba nampafantarana ny rehetra ny fisian'ilay herinandro fifandraisana teo ihany koa nanehoana fiombonam-po amin'ezaka izay ataontsika indrindra anehoana sary ilay firaisana ao anatin'ny fahasamihafana samy nanana ny mety sary teo amin'ny PDB isika samy nanana ny toerana nisy aby isika rehetra samy nanana ny endrika ny anehoana an'izany isika kanefa rehefa nipotra ilay décor niaraka dia hita ilay firaisana na dia atao azy izay fahasamihafana izay ka dia isaorana isika rehetra ary mampahery antsika ny amin'izany fanolorantena ananantsika izany ny faharoa dia anisan'ny ombonantsika ihany koa ilay pub na lay affiche zany reo tenin'ny departemanta isanandro fantatsika tsara fa ny sampana fifandraisana dia tsy hoe mpiara-miasa amin'ny sampana fotsiny isika tsia fa akoatran'izany dia manampy azy ireo koa isika hipromouvoir ny hetsika ataon'izy ireo ampafantatra ny olona zany ny hetsika karakarain'ilay departemanta ary ny sampana fifandraisana dia mampifandray tsy hoe ny ao anatiny samy ao anatiny ihany fa ny fiangonana ihany koa sy ny any ivelany reny hetsika reny zany dia anehoana fa sady mampiseho ny hetsiky ny departemanta isika ny anehoana koa ny zavatra tanterahantsika ampafantarana ny olona ihany koa ny fisiantsika sy ny antom-pisiantsika antsara ny sampana izany zay mahatonga an'ireny hetsika anehoana ny vaovao niseho any amin'ny faritra isan-karazany ny batisa ary ny conférence ary ny fananganana fiangonana ary sy ny maro samihafa hetsika atao satria anjara ny sampana fifandraisana izany voalaza ao anatin'ny fitsipika amin'ny fiangonana sy ny lalàna mifenin'ny hafa ny sampana fifandraisana zany dia mampafantatra ny vaovao misy rehetra reo hetsika ataon'ny fiangonana isan-karazany ary izany ny antony namokarantsika ilay gazety faneva izay mivoaka indroa isa-taona izy io efa mivoaka moa zany tamin'ity enim-bolana voalohany ity gazety laharana fahafito gazety faneva ary sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana novambra dia hivoaka indray ny faharoa hitantsika amin'ireny fa tsy ny vaovao ny departemanta ihany na mpitantanasa ito anivon'ny union ihany no any fa manerana ny fédérationa mandrafitra ny union mihitsy ahitantsika ny zava-misy sy ny nataon'ny tompo tamintsika anatin'iny herinandro ny fifandraisana iny ihany koa dia nampifantarina antsika isanandro ilay site ny Hope Channel Océan Indien nataontsika hoe web TV zany nisy an'io site io zany natsankana ahitantsika série maromaro ao anatiny ao momba ny fanabeazana momba ny fianakaviana toriteny mampahery momba ny ankizy momba ny ara-pahasalamana sy ny maro samihafa zany dia hitantsika ao iseho amin'ny endrika hafa ihany koa izy io fanampiny aorina kely fa zao zany lotsika dia milanse an'io site io afaka fotsiny isika manindry ilay hoe
Hope Channel Océan Indien mitambatra.com dia afaka ahitantsika an'izany site izany na amin'ny alalan'ny telefona na tablette na ordinateur ny fitaovana ampiasaintsika izany. Raha toa ka adinontsika le hoe Hope Channel Océan Indien.com fa nitapetsika fotsiny, soratantsika fotsiny hoe Hope Channel Océan Indien ao amin'ny Google ohatra dia tonga dia efa mipoitra ao io le hoe Hope Channel Océan Indien, la télévision de l'espoir na ny fahitalavitra ny fanantenana zany dia azontsika andraisana famparezana maro ary tianera mba zaraintsika amin'ny olona rehetra zany site izany ka mba andraisany olona fitahina ihany koa avy amin'ilay Kristy izay ivavahantsika. Hitantsika ihany koa fa ny sampana fifandraisana dia mampiasa ny tampazotra rehetra ao ny radio, ao ny télé, ao ny réseaux sociaux, ao ny telefônina sy ny sisa ho fitoriana ny filazantsara, ho fampaharezana, ho filazana ny vaovao nataon'ny tompo. Ny sampana fifandraisana zany dia mitondra sy mametraka ny plateforme na ny tambazotra ihany fa manentana ihany koa ny raitsa mankaika rehetra hamokatra zay azo atao alefantsika amin'ireny tambazotra izay ampiasaintsika ireny dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ity anjarako folakandro ity ary dia iresakisika ny amin'ny hoe ny fifandraisana sy ny filazantsara. Eo zany zavatra marobe izay niresako zany fa ny fototra dia ny hoe fifandraisana sy ny filazantsara. Te lazantsika paradigma anankiray ny zavatra niseho tany aloha. Iray ihany no andeha ho resantsika dia ilay voalazan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Kolosianina toko 4 ka ny andininy 7 sy ny andininy 9. Kolosianina toko 4 ka ny andininy 7 sy ny 9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala izay avy aminareo dia ny raha kokoa izy roalahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asao vakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikiana koa ary vakianareo kosa ilay avy any amin'ny Laodikiana. Raha jerevantsika ny tontolo-kevitra misy an'ity tantara ity dia reto no zavatra telo zay tsara tsoahana. Voalohany nampiasa olony Paoly mba hampita na izara ny epistily. Tamin'izany fotoana izany tokoa mantsy dia tsy mbola nisy ny fitaovam-pifandraisana. Tamin'izany fotoana izany tsy mbola nisy SMS, tsy mbola nisy telefôna, tsy mbola nisy réseaux sociaux, tsy mbola nisy radio, tsy mbola nisy télé fa dia ny olona zany no nirahana hitondra an'ireny hafatra ireny. Tamin'izany tsy mbola nisy ny fiaramanidina, tsy mbola nisy ny fiarakodia, tsy mbola nisy ny moto, tsy mbola nisy ny bisikileta. Dia mandeha sambo ny olona tamin'izany fotoana izany ary matetika dia lavitra ny toerana nitondrana n'ireny hafatra ireny. Ary ny fahatelo dia tsy indray mahazo ilay hafatra ny fiangonana tamin'izany fotoana izany na ny mambra, tsy nandray ilay hafatra miaraka izay tiana mampitaina ho amin'ny fiangonana fa vakiana aloha ilay hafatra ato amin'ity fiangonana ity. Rehefa avy eo afaka fotoana fo dia hoentina dia lavitra indray ho any amin'ny fiangonana hafa. Dia avy eo hoentina makany amin'ny fiangonana hafa, hoentina makany amin'ny fiangonana hafa. Afaka 2 volana zany na 2 volana na 3 volana vao mandray an'iny hafatra iny ny fiangonana ray hafa amin'ny hafatra anankiray izay mitovy ho amin'izy rehetra. Kanefa tsy mba mitovy amin'izany ny amin'izao vaninandro iainantsika izao. Satria ny hafatra kely indray mpandeha monja dia matetika aza eo ny eo zay ilay mbaran'ny mpanao Facebook le hoe à l'instant dia efa hitany rehetra. Eo dia efa fantatry ny rehetra ny zavatra misy noho ny tampazotra mpifandraisana izay ananantsika. Koa manoloana n'izany indrindra izay tsy mampitovy tamin'ny andron'ny Paoly taloha sy tamin'izao androntsika izao. Inona ny vinany Baiboly momba ny fitoriana. Ao amin'ny Efesianina toko 2 ka ny andininy 7 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Ary tonga izy Jesosy io ka nitory ny teny somafaly. Fantatsika sy iarahantsika manaiky ry mpijery malala, ry mpihaino malala fa tena nataony Jesosy vaindohany raha teo amin'ny fiainany teto an-tany ny hoiraka ny fitoriana ny filazantsara. Tsy teo amin'izay akaiky ihany fa nany amin'ny lavitra koa aza. Ekena fa tsy nanao izany hatrany amin'ny farantany Jesosy. Miara-manaiky isika.
saingy napetrany tamintsika kosa izany iraka izany ny toro ny filazany tsara am'izay lavitra sy ny am'izay akaiky ary tena manana didy izao sy anao manana didy isika amin'ny alalan'ireo fitaovam-pifandraisana misy ankehitriny na ny radio na ny télé ny réseaux sociaux rehetra ny telefona itory ny momba an'Andriamanitra ny filazany tsara ny fitiavan'i Kristy ny famonjeny ho an'ireo kivy ny teny fampanantenana ho an'ireo ketraka le fiainana mandrakizay ho an'ireo diso fanantenana na amin'ny akaiky na amin'ny lavitra ary manana didy ny kristianina tsirairay avy tsy hoe itory ny eo akaiky ihany fa am'izay lavitra ihany koa ary ny sampana fifandraisana no manana fahafahana am'izany no afaka manentana misimisy kokoa ny am'izany no ny am'ireo tambazotra-pifandraisana zay ananantsika ankehitriny inona ary ny toe-tsaina sy ny prinsipa zay hoentsika manatanteraka ny fampiasana ny tambazotra-pifandraisana ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara zay iraka napetraka Kristy amiko sy aminao. Andeha ovakitsika kosa indray zao ny Kolosiana 4:7 ka ny 5. Kolosiana 4:7 ka ny 5 averitsika dia hoy anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala zay avy aminareo dia ny raha kokoa izy roalahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Io andininy io zany dia manome antsika le toe-tsainana ny prinsipa voalohany dia ny hoe tena ilaina ny fifandraisana sy ny fitaovam-pifandraisana rehetra mba hampitantsika zay rehetra miseho. Tena tsy nataony Paoly ambanin-javatra ry mpijery malala ry mpiaino malala ny ahafantatra sy ampahafantatra ny zavatra rehetra miseho, ampahafantatra ny olona ny zavatra misy aty aminy ary mba handrenesany ny zavatra misy avy any amin'ny hafa ary ny ilainy ny ahafantatra zay miseho rehetra any amin'ny fiangonana isan-karazany ihany ary nataony zay ampahafantarana ny fiangonana ihany koa amin'izay miseho avy aty amin'ny toerana misy azy, ny fizotry ny fitoriana rehetra, ny fanroso ny fiangonana rehetra. Ny ten'Andriamanitra dia milaza zany ny toe-tsaina voalohany, prinsipa voalohany ampahafantatra. Anisan'ny novoisika tamin'ity herinandro fifandraisana ity zao ny hoe nanisy décoration tsika teo amin'ny PDP antsika ampahafantatra ny olona ny fisintsika, ny maha-adventiste antsika, ny maha-iray antsika na dia eo aza ny fahasamihafana. Na ny zara afisy isan'andro isika ampahafantarana ny asa sy ny teny avy amin'ireo departemanta. Mizara vaovao isika ao ny anetsika ataon'ny fiangonana isan-karazany ara-baiboly zany ampahafantatra ny olona ny zavatra misy na ny avy aty amintsika makany amin'ny hafa na avy amin'ny hafa makaty amintsika. Hitan'ny olona fa miasa Andriamanitra ao amintsika Andriamanitra manao zava-magaga Andriamanitra ary reny zavatra apita ireny zaraina ireny ny tonga amin'ilay fitenenana hoe ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Zany ny toe-tsaina voalohany, prinsipa voalohany mampiasa ny tambazotra-pifandraisana ao amin'ny tanjony fitoriana ny filazany tsara ampahafantatra ny zavatra nataon'ny tompo ny amin'ny zavatra misy aty amiko sy mba halalako ny zavatra misy ihany koa any amin'ny hafa. Fa ny sampana fifandraisana aza mbola mihoatra noho izany fa na misy aty amintsika na misy any amin'ny hafa dia anjarantsika no mizarana izany, tsy hoe ny aty amintsika ihany fa ny any amin'ny hafa ihany koa anjarantsika ny mijoro ao amin'izany iraka izany. Ny faharoa dia ilay voalaza amin'ny Kolosiana 4:1 ka ny 5 sy ny 7. Kolosiana 4:1 ka ny 5 sy ny 7 dia hoy ny teny aminaran'i Jesosy: sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy ary noho izany izay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fienoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny prinsipa faharoa ndray eto na ny toe-tsaina faharoa eto ry mpijery malala ry mpiaino malala ry mpiara-miasa malala dia zao le teny hoe mba hivavaka ho anareo, tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo. Ary io teny ilaina indrindra ihany koa dia ny ahafahany rehetra mifampivavaka. Tena mety tenin'ny apôstôly Paoly matetika ny hoe mivavah ho anay amin'ny fitoriana izay ataonay sy ny hoe mivavaka ho anareo izahay. Tsy natao ny ifampitsikerana aloha ilay vaovao fa natao hifampivavahana. Mahafinaritra no mahita ny hoe mivavah ho an'ny ankonako,
nivavaka ho an'ny ankonanao a, nivavaka ho an'ny olana misy eo aminao a, mivavaka ho anareo mpitory filazany tsara amin'ny sera tahaka izao sy tahaka izao a, ny fivavahana. Zany ny toe-tsaina faharoa, mampiasa ny tambazotram-pifandraisana eo ampitoriko ny filazany tsara voalohany ambafantatra ny olona ny zavatra nataon'ny tompo. Faharoa, mifampivavaka ao anatin'izany ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra mahita andreo mizara fiambenana maraina, ny leson'ny sekoly sabata, ny toriteny, mivavaka, mahafinaritra zany. Ary raha zany ny zavatra misy iainan'ny fiangonana araka ny toriteny nambarako tamin'ny maraina, dia foana ho azy ny fifosafosana, foana ho azy ny fitsikerana, foana ho azy ny fampisehoana ny maizao, ny eboebo sy ny sisa sy ny sisa. Vaoaka ho amin'ny fivavahana, ho ampiasaina izany ho amin'ny fivavahana, fampahirezana ihany koa. Ary ny fahatelo, ny toe-tsaina sy ny prinsipa fahatelo, dia ilay voalaza ao amin'ny Jakoba toko fahatelo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahatelo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fivavahana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ny fahatelo zany dia zao, ny filazantsara amin'ny fahamarinana ozy dia afafy amin'ny fihavanana. Ity ny toe-tsain'ny fihavanana ity, na le hoe la paix hotsika, no anisany mampiavaka ny fomba fifandraisana tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly, mampiavaka ny fifandraisana ny olona manana an'Andriamanitra, kristiana, mpanaradia an'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza fa matetika ny apôstôly Paoly no nanao lahateny filozofika izay niteraka ady hevitra tamin'izany fotoana izany ary tsy nahitana vokatra mihitsy azy. Ary indray mandeha izy dia nitory izany teo anatrehan'ireo mpitondra ambony tamin'izany fotoana andro ny iainana izany, fa tsy nahitany bokany na dia kely akory aza. Ary vokatra izay dia nanavatra ny apôstôly Paoly tateo aoriana. Raha mamaky isika amin'ny Hebreo toko 2:20 ka ny 4:40 manao hoe: mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana ozy. Ny tapany voalohany, mieza mitady fihavanana. Eo mpampiasantsika ny tambazotram-pifandraisana ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Fahatelo, aza manao ady teny amin'ny fampiasana ao amin'izy ireny. Ka rehefa nanarina indroa le olona, nanarina intelo le olona ka tsy mety hiala amin'ny zavatra fanaony, dia ny anjarantsika dia ny miala amin'izy ireny. Zany le hoe toe-tsain'ny fihavanana, tsy miady aminy, tsy mandrangitra aminy. Anisany mampalahelo ny mahita ny maro amin'izao fotoana izao mampiasa ny tambazotram-pifandraisana mba hifandrangitana, mba hiadivana sy maro samihafa. Tsia fa mampiasa izany isika ho amin'ny fihavanana. Ino no ataoko mba hahatonga an'izao zavatra ambarako izao, isy ny fihavanana ary hitondra ny olona ho eo amin'ny Kristy amin'ny zavatra atao rehetra. Zany ny toe-tsaina sy ny prinsipa omen'ny tenin'Andriamanitra. Voalohany ambafantariko ny olona zava-misy. Faharoa, mivavaka ho an'ny rehetra aho. Ary ny fahatelo dia manao izany amin'ny fikatsahana ilay toe-tsain'ny fihavanana. Amin'izao sabata manokana natokana ho amin'ny fanamafisan'orona ny fitoriana ny filazany tsara amin'ny alalan'ny tambazotram-pifandraisana izao. Tiako raha mba ho ananako sy ho anananao izany. Ka eo mpizarako ny vaovao mafaly dia ho zaraiko amin'ny hafa ny soa nataon'ny Tompo. Amafisiko ny fivavahana ary anao koa hivavaka ho ahy. Ary ny fahatelo, zaraiko izany amin'ny fihavanana. Tsy mandrangitra, tsy miady, tsy manao zavatra tonga fanakorotanana, tsia, fa metraka n'ilay fihavanana. Araka ny teny soratra masina manao hoe: miaza mitady fihavanana amin'ny olona. Ko repitarika malala rehetra, ry fiangonana malala rehetra, ray aman-dreny malala rehetra ô, andao isika mpianatra ny ondry izay tantanantsika rehetra ao amin'ny fiangonana na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, mba azoto ampiasa ny fitaovam-pifandraisana hitoriana ny filazany tsara sy anaparitahana ny fandrosoana izany asa izany. Andao io fa mivavaka isika rehetra rehefa mahita an'ireny fitoriana amin'ny fitaovan-tserasera isan-karazany ireny, na amin'ny endrika manahoana, na fotoana fitoriana amin'ny endrika manahoana ihany koa, hivavaka ho an'ireny. Ary indrindra andao azoto sy ampirisika mba hamafy na izarana izany filazantsara izany amin'ny fihavanana. Eny ikolo zany famafazana ny teny soratra masina zany amin'ny fihavanana. Ary zany raha teo ny tanjon'i Kristy dia nampiavana ny olona amin'Andriamanitra, ampody ny fon'ny ray amin'ny zanaka,
ary tsy oela dia ho avy Kristy lay andrasantsika loatra amin'izao fotoana izao ka ho maro ny olona hiteny manao hoe noho ny fampiasanao le fitaovam-pifandraisana dia izany ny fomba namonjen'Andriamanitra omba antsika mandrakarivana ny tompo. Amen. Zapakuni fiti abana
fa le miarabantsika rehetra indray amin'izao tolakandro ny sabata izao afantsika miresadresaka afantsika mitavatafa mikasika ny lafi ny fifandraisana tamin'ny heritaona toy izao tsika tao anatin'izay andro sabata ny fifandraisana zay dia nyresaka loha hevitra anankiray nyresaka manokana mikasika ny hoe ahoana no tokony atonga ho makam ary fantanina ny tia nampitaina amintsika amin'izao fotoana izao hoe efa mba nanao dingana ve isika efa mba nanao dingana ve isika mba tonga antsika ho lasa ho missionnaire arakajy mirindra ary izay zavatra zay no mbola hanoizantsika indray amin'ity fandarana manokana ty mba ahafahantsika mandray fanapa-kevitra hoe ndeha mba ho missionnaire arakajy mirindra izany inona ny tokony ataoko mba hatonga hay ho missionnaire arakajy mirindra izany aseo jesosy izay ny loha hevitra zay ho resahana amintsika aseo jesosy ary izay loha hevitra izay dia miteny amintsika tsiraray avy hoe inona ny tokony ataoko mba asehoko mba hahafahako maneho any jesosy izany ny tambajotro sosialy matsam'izao fotoana izao dia manana olana izay tiana ny anasogandinana azy amin'ny fomba manokana amin'izao fotoana izao inona reo olan'ireo tambajotro sosialy ireo ny tambajotro sosialy dia manosika atsika hanasongadina ny tena haneho isehoseho haneho ny tenako manokana izay zavatra zay ny tiana handefasana hafatra manokana ho an'ny rehetra zay mampiasa izany indrindra moa zany ny Facebook amin'izao fotoana izao zay be mpampiasa tokoa inona ny tokony ataonao inona moa zavatra olana ilay fisehosehoana fanasongadinana ny tena dia zavatra anankiray efa mahazatra eo anivon'ireny tambajotra sosialy ireny inona ny tiako aseho voalohany izaho ara-toekarena izaho ara-toekarena matetika no mahaliana ny olona ny aneo azy amin'ireny tambajotra sosialy ireny raha ohatra zao zany eo anareo anty sariko ty dia mety teny isika hoe mba tany andavy kosa ny rahalahy mamitiana razaka izany nefa mety sasany zao mandika an'izany zavatra zany hoe io sary io dia sariko teo amin'ny Tour Eiffel io tiako aseho anareo fa izaho rehefa manao vakansa dia any andafy io za tsy mba any amin'ny toerana ratsiratsy zany mandeha izay lay izaho ara-toekarena izay tiako aseho amin'ny manodidina anahy inona koa ny zavatra mety iseho ny zaho ara-tsosialy ny zaho ara-tsosialy dia tiako aseho amin'ny mpiaramonina amiko fa ny namako dia tsy olokolom-pona ny namako dia filoha-pirenena ireo olona manana maizy azy eto anivon'ny tany sy ny fiarahamonina izay rehefa maneho sary ohatr'izao ohatra amin'ny Facebook dia mety hiteny ny manodidina hoe izy zany tena olona ohatr'izao tokoa izy zany tena olona manana maizy azy tokoa ianao inona koa no manosika anao raha moka sary eo anivon'izay Facebook zay izaho ara-pahalalana ihany koa dia mety mampirisika ny olona ao anivon'ireny tambajotra sosialy ireny maneho hoe izaho dia manana zavatra manokana manana fahaizana manokana tsy mba tahaka ny olona sasany tahaka an'ilay tadidintsika tsara angamba ilay fariseho ao anatin'ny tenin'ny soratra masina rehefa nivavaka tao amin'ny tempoly naneho ny mahizahony zany fa ilay ray mpamory hetra kosa tsy nasahany traka ny lanitra fa nitehatratra ary nijanona tery sady niteny hoe mamindrafo amiko mpanota izay ny tambajotro sosialy amin'izao fotoana izao ohatra voasarika ny olona mba haneho ny momba ny tenany hanasongadina ny tenany isaky ny maneho sara anankiray izany tsy midika tsy akory sao dia disy hevitra isika ka isaky mahita anankiray mamehoska sary dia hoe te isehoseho te ireare avokoa iny hoe io fa io misy gâteau be ako io misy pizza be ako io misy tacos be ako io asehoko anareo fa za tsy maminankinana zavatra ratsy zany fa nena zavatra tsara foana tsy zay akory no manosika ny olona rehetra haneho sary amin'ny Facebook kanefa ho antsika zay mampiasa reny tambajotra sosialy reny dia ilana ny mitandrina mba sao sanatriny zany ilay fisehosehoana sy izaho ara-toekarena izaho ara-pahalalana ara-tsosialy ny tiako aseho ho an'ny hafa ny olana faharoa zay tiana songadina antsika dia izao hoe amporisia mihitsy izany fisehosehoana izany amin'izao fotoana izao amporisiana mihitsy izany fisehosehoana izany amin'izao fotoana izao ary ny olona rehetra amin'izao fotoana izao dia manaiky ohatrany mankatoa hoe azo atao no misehoseho azo atao no mireare eny anivon'ireny tambajotra sosialy ireny misy natsoina hoe narsisika ina moa natsoina hoe narsisika mba tiako ampitainy amintsika ny famaritana izany teny izany mihevitra ilay olana narsisika
fa manam-pahalalana izy ary noho izany dia heveriny fa olona manokana sy ambony ihany ny tokony ifandraisany filana maharitra sy be loatra fa tokony ho tiavana so de raina foana fitiavana disy tafahoatra ny fahefana fahombiazana ny fahombiazana ary ny atsaran-tare izany natsoina hoe narsisika ary ny olona zay mifanerasera betsaka amin'ny tambajora sosialy dia tratran'izany toetra izany avokoa satria mihevitra izy fa tena tsara-tare loatra hitantsika zao am'ty sary fanehoana ray aty misy an'ray nakeny amin'ny volana zao Armstrong lay amerikana nakeny amin'ny volana sary anankidimy fotsiny nalainy teny amin'ny volana kanefa misy tanora am'izao fotoana zao makao amin'ny toeram-pivoahana dia maka sary firy be zao no alainy izany nahazahoana toetra ny tambajotra aporsihana ankehitriny ny fisehosehoana sy ny fanehoana izao ny olana fahatelo zay songatsika dia izao mora ankehitriny no misehoseho raha mila mandovola antapitrisany maro ianao vao hitan'ny olona maro eran'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny satelita amin'ny alalan'ny fahitalavitra ankehitriny dia izao sisa dia efa afaka isehonao ahitan'olona hatrany Australia akatrany amin'ny faritra Amerika Atsimo anao vidina telefona 4,000 sy 4,000 sy 64,000 ariary mahazo telefona tsara afana manao Facebook tsara 500 ariary dia efa azahoanao manao forfait ampy tsara isehonao amin'izao fiainana izao indrisy fa lasa fitaovam-pisehosehoana izany ilay tambajotra sosialy fa tsy fitaovam-piseraserana fotsiny ihany zavatra fahatelo zay tiana asongadina ihany koa am'izao tolako andreo dia zao hoe asehosehoka ankehitriny ny vitako ny lainga am'izao fotoana izao ny tambajotra sosialy ankehitriny dia manaiky izay fanehoana lainga sy fitaka izay fanehoana fiatsaram-belatsy izay ohatra zao misy sary anankiray alainao ohatrany tsara tare le sary milamina eo anaty kadra io no maneho ny zavatra tianao asehony olona kanefa ny manodidina n'io kadra io dia feny korotana feny maloto feny zavatra tsy milamina ny zavatra tianao asehony olona nefa ny olona fitahanao hoe milamina sy tsara zavatra anankiray koa dia ny filtre zay fampiasan'ny tanora am'izao fotoana zao misy natsoina hoe Snapchat na ny Facetune izay manatsara le tare izay mety tsy de tsara loatra angano iantsontsika anazy satria ny-javabarin'Andriamanitra tsy misy ratsy izany fa hatsaraina ilay fitaka zay manatsara le tare rehefa aveo ka raha sanatria ndray andro any misy tovolahy tokoa ary miaona aminy dia jerena kaitsy zay tampoka kay le tare satria misy fitaka ireo ny olana tambajotra sosialy am'izao fotoana izao ilay fisehosehoana izay miteraka hatrany amin'ny famitahana hatrany amin'ny langa izany misy teny soratra masina nefa manambara amintsika om Samuel avela toko 2:7 manao hoe fa ho Jehova tamin'ny Samuel aza mijery ny tarehany na ny avy ny fitsanganany fa efa nolaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo bolana toko 7:7 ny fiavina vonany olona no ampiatra azy fa azy voninahitra kosa ny manetry tena misy tenin'ny anabavoety ty izay tiana ho zaraina amintsika torolalina ho an'ny fahaiza-mitantana pejy 4:2 paragrafy 2 feny faniriana metraka ny zaho ivo ny firenena sy ny fianakaviana ary ny olona maro maniry fatratra ny anjaka eo amin'ny mpiarabelaminy olona mampisaraka ny tenana amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiarabelaminy noho ny fizahozahoana izy ka manaraka fironana tsy voafeh mihevitra izy ireo fa ny masony hafa dia miankina amin'ny fileferana amin'ny fahambonian'izy ireo rehefa ambony ka mihevitra tena ho ambany noho izay ianao dia zay avy mahazo tsirony eo amin'ny fiainana izay ny tiany ilainy hoe tambara eto kanefa izay fizahozahoana izay dia fahadisoana vahaolana ho zaraina amintsika dia izao vahaolana voalohany asehoy Jesosy eo amin'ireo tambajotra sosialy fa tsy ny tenanao nasehoy Galatiana 4:4 dia zao fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy
tompontsika hozaraina amintsika izany hozaraina amin'ny rehetra izany hozaraina amin'ireo mpampiasa tambazotra sosialy rehetra izany asehory Jesosy reny sary nasehoko antsika tao anatin'izao fandarana zao mbola tsy navoakako mihitsy ny tambatambazotra sosialy satria nazara menatra any eo an'ireny sary reny fa tiako kokoa ara hoe aleo Jesosy nasehoko toy izay takosy aleoko Jesosy naseho toy izay takosy satria raha aneo sakafo be ampiaramonina izao nefa misy mpiaramonina amiko nona kereo izy tsika izay tsy mba menatra ve malohana andre zavatra eny fa za kosa tsy menatra raha Jesosy nasehoko amin'ireny tambazotra sosialy reny vaolana faharoa dia aoka tsika mba ohatra tsara misy teny soratra masina tao amin'ny andron'ny apôstôly Paoly izay nisy olana tamin'ilay fihinanana hena naterina teo amin'ny sampy Korintianina 1:7-7 aminaran Jesosy manao hoe fa ny anina tsy ampaninona antsika amin'Andriamanitra fa na dia homana azy tsika dia tsy maty antoka ary na dia homana kosa azy tsika dia tsy mahazo tombony nefa tandreny fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafitohinana ho an'ny malena 1:7 koa raha ny hanina ny mahatafitohina ny rahalahiko dia tsy nakena kory aho mandrakizay fandrao mahatafitohina ny rahalahiko toetsaina tsara ny apôstôly Paoly ity toetsaina ity mety maro matsy miteny io zay tiako ihany io zay tiako aseho amin'ny Facebook ihany io nahoana moa ianao ny tafitohina amin'ny zavatra asehoko amin'ny Facebook tsisy raha rahiko anao raha tafitohana ianao zay ilay hoe culture de la liberté manana zoa manana fahafahana amoaka zay tiako satria rindriko io ianao no te ho tafitohana fahatany ihany tadidio nefa ty tenin'ny soratra masina zay toetra n'apôstôly Paoly ity raha ohatra mahatafitohina namako ireo malemy ny zavatra zay asehoko dia aleoko tsy manao Facebook mandrakizay raha izay anga no andikantsika an'izany zany mbola toy izy n'apôstôly Paoly io teny io ao amin'ny Korintianina ao amin'ny amin'izay Korintianina 1:7-8 zay manara Jesosy manao hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso aoka tsisy olona hitady ny asony tenany fa ny aso ny namany ampiko kely iteny io tsy namany eo amin'ny fiainana ihany fa namany ao amin'ny Facebook ny ami amin'ny Facebook ho itsika ireo ami atsika rehetrarehetra dia tokony hitady ny mahasoa azy reny ihany koa isika vaolana fahatelo faran'izay ho ampitainy amintsika dia hoe andeha itsika ho makamy izay ngamba nitsotra indrindra andeha isika ho makamy Korintiana 1:7 andininy fa 9:10 dia hoe fa raha mitory ny filazantsara apiko kely izy amin'ny Facebook aho dia tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara nampiko kely amin'ny Facebook aho ry raha lasana bavimalahy tsika rehetra zay mijery amin'izao sabata tolakandro izao teanao antso amintsika rehetra amin'izao tolakandro izao manao hoe ndere isika mba haneho an Jesosy ndere isika mba aneho an Jesosy ao anatin'ny Facebook ndere tsika mba ho makam misionera arakajy mirindra mety anao antso somary enjana aminao am'izao tolakandro zao mety anao antso somary mety tsy mahazatra ny sofinao manao hoe aleo re tsy manao Facebook toy izay tsy anao asa fitoriana amin'ny Facebook raha anao Facebook ihany ianao dia aoka hanaovana asa fitoriana izany asehoy Jesosy amen. isaonantsika ny pasteur Rado Rakotonandrasana sy Mamtina Razaka nitondra izay famelabelarana mikasika ny asa fitoriana ny filazantsara teo izay isentokely isika naraka ireto antsakira ireto la voix des archanges ary no iaraka amintsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Jehovah,
Enough.
fanefarayo mamindrafo Rivuja, ah, ah, ikiuni urani
fiainatsika ty olombelona tarana tiadamo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama mivadibadika ny fiainatsika ty olombelona tarana tiadamo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama haizano ianatsika le olona haizano ahitana mpampiona fa jeso mpamonjy miasy mamelona mampifalifaly mampiravoravo zamanay ny miala eto zamanay zamanay ny miala eto senteptepo fa jeso mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa indra yane mitombo arena samy finaritra hatramy misakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa haizano ianatsika le olona haizano ahitana mpampiona fa jeso mpamonjy miasy mamelona mampifalifaly mampiravoravo zamanay ny miala eto zamanay ny miala eto senteptepo fa jeso mpamonjy no diseto so indrindra ka tiavo
ny mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny omeny nianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena izanakatina no anatranarina tororany mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny omeny nianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina sanafamindra ny fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no tsara famindra ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina sanafamindra fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no tsara famindra. Izanakatina no anatranarina tororany mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny omeny nianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena izanakatina no anatranarina tororany mety halalany marina fizany madidiny ray aman-dreny itsinjony diny omeny omeny nianatry meny tsy maintsy lalaina izidy lazany tsy maintsy ekena ny fahasambarana mony indrindra imenaky miaina sanafamindra ny fahasambarana ambony indrindra imenaky miaina no tsara famindra
isaorantsika ny antokopira la voix des archanges nanolotra ho antsika ireo hira na nyvozana fampahirezana ireo a tamin'nyity folakandrony sabata ity andeha hitoy ny fanofanana iaraka amin'ny loolona royal randrian'irina indray isika ao anatin'ny famelabelarana na fanofanana ara-teknika manodidina izay resaka momba ny fampiasana ny tambazotra serasera izay manarafinaaritra indray ary sabata manokana izay ankalazantsika ny sabata ny fifandraisana izao miaraba ireo rehetra miaina miaraba ireo rehetra mijery ny fandarana izay fataontsika mazatra rehefa sabata folakandro tahaka izao tahaka ny fanao isa-taona rehefa sabata ny fifandraisana dia misy ireo torohevitra izay famizarana ka amin'ny tian'ity ny tena koa dia hitondra lohahevitra vaovao amintsika mahakasika ny atao hoe ny tambazotra sosialy filana fa tsy rehetrarendra nandritra ny herinandro isika dia miaina tao anatin'ilay hoe herinandro ny fifandraisana misy lohahevitra maro izay nampitaina tamintsika nisy toromarika betsaka ihany koa izay nampitaina tamintsika rehetra izy reny dia natao atsika kanefa ihany koa natao an'ireo namantsika izay mampiasa irony tambazotra tserasera irony ka inona fa isika rehetra dia miara-miasa tao anatin'izay fiarahamientana sy fiarahamizara izay mba ho fizarantsika nyzany fahazavana ho an'ny hafa izany koa ny amin'ny alalan'ny toromarika izay avy amin'Andriamanitra tokony ho atsika zanany rehetra amin'izao fotoana izao rehefa miaina nyity krizy ity isika dia mahatsapa fa misy filana izay mila vahantsika tsirairay avy izay mampiasa ny fitaovan-tserasera maro isan-karazana tafiditra ao anatiny izany ny tambazotra sosialy izy ireny dia manana anjara asa lehibe eo amin'ny fiainantsika kanefa voasokajy amin'ny endrika maro samihafa izy ireny maro no milaza hoe betsaka ny zavatra ratsy ao anatin'izy ireny tsy vitsy any koa nefa ny miteny fa betsaka zavatsoa azo trandrahana ao anatin'ireny tambazotra sosialy ireny no mahabetsaka ny zavatra ratsy ao anatiny dia no tsy fisiany zavatra tsara alefa ao anatiny kanefa raha izao sy anao manomboka izao isika hanome ny filano ny olona rehetra
ny amin'ity maasa misionera ity dia azo antoka fa ho feno fahazavana ao anatin'ity tontolo feno aizina ity. Tsy fotoana intsony zany zao andeha antsika hiala handositra amin'ireny toejavatra maro isan-karazany ireny, fa anisan'ny fitaovana mahomby indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona izy ireny, ka azontsika ampiasaina mba ampandrosoana amin'izany asan'Andriamanitra izany. Manana olana nefa isika io, dia ny olana izay mameno ny fiainantsika mety iseho amin'ny karazany zavatra mamy koa izy io, tahaka ny hoe ny fahasahiranana. Ny ankamaroantsika dia miaina anatin'izany fahasahiranana izany, indrindra ireo sokajiana hoe milléniaux. Ny atao hoe milléniaux dia ireo olombelona teraka tao anelanelany taona 20 ka hatramin'ny taona 410. Zany hoe ny ankamaroanao manaraka an'izao fandaharan'izao zany dia tafiditra ao anatin'izay sokajy taona izay, ary ny ankamaroantsika rehetra ihany koa ao anatin'izay sokajy taona izay dia manana kaonty amin'ireny tambazotra tserasera ireny. Ny ankamaroantsika dia matetika no mety manome tsiny an'Andriamanitra zany indraindray satria milaza ho tsy manam-potoana mihitsy isika. Ilay 420 ranon'Andriamanitra antsika zany indraindray to lasa lanilanitsika foana. Rehefa mijery an'izany fotoana lany amin'ny fampiasana ny tambazotra maro isan-karazany zany isika dia tiana mampafantatra fa ireo 20 ora isan'andro eo no lanitsika amin'ny efijery anankiray na écran zany zany hoe tafiditra ao anatin'io zany ny findainao, tafiditra ao anatin'izay ny solosaina ary ny fahita lavitra. Ka tamin'ny ataontsika dia nahita fa ny olona anankiray manana kaonty anankiray ao amin'ny tambazotra tserasera dia mandany eo amin'ny 3 ora isan'andro eo izy. Zay zany fa ny ranosalanisa amin'ny antoniny. Dia misy anefa isika mety malany mihoatra amin'izay. Ao amin'ity resaka fandanim-potoana ity dia misy tranga izay mety mpahazo antsika ny andavanandro terantsika kanefa mety tsikarotsika loatra. Ohatra eo ampanaovana ny asa aman-dranahntsika andavanandro isika. Raha tokony ho vita fefakadiny ohatra, ka raha sady mampiasa ny tambazotra tserasera irony ianao dia lasa mety atsasakadiny vao vitany izy na mety ho adiny ray mihitsy aza zany hoe misy fotoana be lehibe. Narinao tao anatin'ilay izy tao zany hoe tsy hoe ianao tsy manam-potoana koa, fa misy fotoana lanilaninao fotsiny tao ambadika izay. Etsekilan'izay ihany koa dia irony tambazotra tserasera irony dia mampiasa an'ilay atao hoe fianarana lalina na ilay antsoina hoe deep learning zany. Izy io dia fitaovana iray ampiasain'ny fomba iray azafady, ampiasain'ny tambazotra tserasera sy ny teknôlôjia maro mahafantatra ny zavatra ilainao izy io. Ohatra zany ianao zany mankafy fiara BMW ohatra, dia mba nampiasa ny tambazotra tserasera io ianao dia nahita tao anatiny tao misy sarina fiara BMW nafinaritra tao dia notiavinao ilay sary nataonao j'aime zany, ka hita amin'ilay tambazotra tserasera izy dia miazo antoka zany fa orindrina kely eo ianao raha ohatra ka misy sary hitan'ny ilay tambazotra tserasera anoany misy BMW dia mety hitanao io ihany koa izy dia tahaka izay hatrany hatrany. Ka amin'ny fotoana tsy fantatra dia mety ahita BMW amidy ianao zany hoe karaha ohatra mankafy ianao zany dia mety ho voasarika ianao hividy an'izay. Dia tahaka izany ny zavatra be dia be, misy fomba maro tahaka izany hitantsika ao anatin'ireny tambazotra sosialy ireny zany. Dia azagaga zany isika raha rehefa akaiky ny faran'ny volana dia mahita sarina kiraro be dia be amidy ianao ao anatin'ny tambazotra tserasera ao. Dia tahaka izany ny zavatra ataon'ity teknôlôjia ity mba hitazomana anao aharitra eo amin'ilay fikirakirana. Etsekilan'izay dia manana olana ihany koa ireo milléniaux mahakasika ny rarin-tsaina. Be loatra ny vaovao izay mifamoafao anatin'ireo ny tambazotra rehetra ireny. Tafiditra ao anatin'izany zany ny tambazotra sosialy. Be dia be ny vaovao ao. Ireny vaovao ireny efa voaresantsika fa misy amin'izy ireny ny marina, misy amin'izy ireny ny tsy marina. Kanefa ianao eo am-pandiniana sy mpampiasana azy eo dia raisinao daholo ireny fahalalana rehetra ireny, ireny vaovao rehetra ireny na marina na diso, dia mameno sainao. Dia tonga amin'izay fotoana izay hoe infobésité, izany hoe misy tahirim-pahalalana be dia be miditra ao anatin'ny sainao izay ny ankamaroany tsy ilaina akory. Ary mahakasika an'izay indrindra dia izao
mba manaova kely any ianao jery todika ny amin'ny zavatra lasy fa ny akamaroan'le zavatra tsy ilaina sy tsy mahasoa ao anatin'ny tambazotra-tseraseraanao ao reny no matetika tadidinao dia tahaka zany zany no fiainatsika eo amin'ny fampiasana ty tambazotra-tserasera ity ary ny farany ny tena olany reto milelio ireto zany hoe zany tafiditra ao anatiny dia ny fiainan-danjany ny fahaizana ny fahalalana inona ny tena zavatra misy maro nahoana ny rehefa nivoatra ny teknôlôjia dia miena ny fahalalana olombelona izao no zavatra olana voalohany indrindra ny fahalalana rehetra dia azotsika tadiava amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny internety zany hoe raha misy zavatra kely mety tsy tadidinao ohatra dia afaka manao fikaroana ianao ao anatin'ny internet ao dia hitanao le izy amin'ny fotoana iny zany tsapanao fa ty zany ilay zavatra tadiava dia ho an'ny mpianatra izao no tena zava-doza raha misy asa fikaroana ataon'ny mpianatra dia manao fikaroana izy ao anatin'ny internet ao rehefa hitany zavatra karoany ao dia mandeha ty ilay atao hoe fandikana mitovy na ilay lazantsika hoe copier coller adika ilay zavatra anankiray mba hamelona n'ilay asa fikaroana dia vita ilay asa izay nampanaovana tany am-pianarana no mamaika ny mpianatra zany amin'izao fotoana izao dia ny famaizana hahazo diplôma fa tsy ny famaizana hahazo fahalalana dia mila mitandrina zany sika ry tanora ry ankiza rehetra izay mbola mianatra amin'izao fotoana izao fa misy fitandremana mila tena apetrakitsika tsara ao izay no antony mety nampandroso ara-pahalalana ny olona taloha satria izy ireo fahinotra ohatra ka misy asa fikaroana taony dia tsy maintsy mitety anirony trano tehirizam-boky ro na ny biblioteka zany dia mamaky boky izy mazava ho azy boky tsy mety atao copier coller dia tsy maintsy manoratra ny tanany ilay manoratra iny zany ilay tena ilaina tsy mitovy anefa no manoratra amin'ny taratasy penina ilay tananao manoratra sy ilay manoratra amin'ny alalan'ny vatamaro-bokotra na ny clavier zany dia mila mitandrina zany sika mahakasika an'izay toejavatra izay raha tiatsika zany ny ahazo fahalalana ny ahazo fahaizana indrindrindrindra ny amin'izay sehatrasa rehetra ny amin'ny seha-pianarana izay ataontsika dia aza mizatra n'ilay mamaky fotsiny fa manorata ihany ko ataovy izay fomba ahafahantsika manoratra dia izao ity tambazotra-tserasera tambazotra sosialy sy ny zavatra rehetra ity dia mety ho ratsy izy ireny mety ho zany tokoa kanefa ny araka ny piasantsika terem-piandohany ny tsy fosiny ny zavatra tsara ao anatiny no mahatonga azy ho ratsy ho azy ary izy io rehefa voizina hoe ratsy dia lasa zay no mba anatin'ny sainao dia na tokony misy zavatra tsara zao dia tsy misy ao ny zavatra mahavariana nefa dia izao ny akamaroantsika teny fa ratsy ny tambazotra sosialy isika ny tena mampiasa azy dia inona ny zavatra tokony atao misy zany ny torohevitra voalohany izay famozarantsika sahady dia hoe andao mampiasa ny tambazotra sosialy ampahomiazana isika toy nylay fampiasana tamin'ny herintaona hoy ramatoa Eleanor Roosevelt vadina mpitondra fanjakana tao Etazonia tamin'ny fotoana taloha zany aleo mandrehitra labozia toy izay manozona ny aizina zay no lazain'ity ramatoa ity ka isika zany raha tokony teny mandrakariva fa ratsy nireny tambazotra ireny ratsy izy ireny dia andao zao ny zavatra ataontsika mamoketo izay faharatsiny zay indrindra no andao resena hitondra fahazavana isika ao anatin'ny tontolo fenoaizin'ny tambazotra-tserasera eo ka inona ny zavatra azontsika atao manoloana an'izany dia izay indrindra no antoposiny zao famelamelarana izao sy anao no mahatsara azy andao ihany koa everina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahalalana izay namoronana ny tambazotra maro isan-karazany ireny andao raisina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahaizanao mikirakira an'izy ireny ka izao atambatritsika zany rehetra zany dia ampiasaitsika satria mety manana tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fisian'izy ireny tsy hoe tonga ho azy zany izy ireny marina fa tsy nohariny tanan'Andriamanitra izy fa ny sainy olombelona namorona azy kosa dia azo antoka fa nisy fahendrena avy amin'Andriamanitra nanolontsaina azy ireo ary ny farany satria resaka filana isika dia izao misy namanao mila zavatra hafa avy aminao
manana namana firy ianao anatin'ny tambazotra tserasera anankiray dia andao everina hoe tsy membre avokoa izy ireo, tsy mahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avokoa izy ireo, fa amin'izy ireo anefa elibekio ray monja aza mangetaeta zany fahalalana izany. Zasy ianao zany no irahan'Andriamanitra hanatanteraka an'izany asa izany. Isika millennium ilay ampiasana tetsy am-voalohany ilay hoe ny olombelona teraka tamin'ny taona voalohany valopolo hatramin'ny taona 720 dia nisy fotom-pisainana tahaka izao mameno atsika nandritra n'izay krizy roa taona izay. Dia ny hoe tsy dia ilayntsika rehetra no mandeha mamonjy ny trano fiangonana. Ny tanora 2 dia manana an'izany fisainana zany avokoa. Satria raha misy tanora anankifolo zany dia ny anankiroa amin'izy ireo resy lahatra fa tsy ilaina ny fandehanana any am-piangonana matetika. Zany hoe nisa tsy abata zany. Ireo 9 ambiny izay mandeha makany am-piangonana kosa dia sady ao am-piangonana izy no mbola miaina ny fahazara any ivelan'ny fiangonana. Tahaka izany zany ohatra ny mbola fanaovana an'ireny filalaovana finday, ny fanaovana an'ireny tambazotra sosialy ireny ao anatin'ny fitrano fiangonan'Andriamanitra. Satria mety noho ny antony maro samihafa dia tsy maintsy mampiasa ny findayany izy ireo. Kanefa ireo tanora rehetra ireo izy folo dia samy afaka manova ny fomba fiaina, afaka manova ny fahazarany avokoa. Dia eto isika manohy amin'ilay tandalana tamin'ny herintaona dia ny hoe makamo isika rehetra misionera arakajy rehetra. Ampiasao ilay fitaovana izay men'Andriamanitra anao, ampiasao ilay fahaizana mikirakira an'ireny tambazotra maro isan-karazany ireny mba hitondrana fahazavana ho an'ny hafa, hitondrana an'ilay fahalalana n'Andriamanitra ho an'ny hafa. Ka izao sy ianao ho lasa misionera amin'ny alala n'ireny tambazotra ara-sosialy rehetra izay. Tena zava-dehibe ho antsika ny fananan'izy ireny satria natao aza hoe tsy afaka mivoaka ny trano isika noho ny antony maro samihafa, na tsy afaka mandeha mifindra mamonjy toerana maro isika noho ny antony maro samihafa, dia ao anatin'ny tambazotra sosialy eo isika afaka mizara an'izay tenin'Andriamanitra, an'izay fahalalana ara-baiboly ananantsika azontsika zaraina. Ny olana nefa dia tsy ampy izany fahalalantsika izany. Ny tsy fampiny ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra no mahatonga atsika tsy tia mizara, no mahatonga atsika kamo mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Ka raha sady efa tsy mizara ny tenin'Andriamanitra ianao amin'ny fiainana tena izy, zany hoe ianao mandeha hananao asa misionera any amin'ny faritra maro isan-karazany, tsy mbola manao ny asa misionera ihany koa ianao ao anatin'ny tambazotra sosialy, dia mampanahy indrindra ny momba antsika tsirairay avy. Ny fotoana tena fanararoatra nefa dia izao isika mandalo amin'izao krizy izao. Betsaka ny mila fanantenana amin'ny fiainana ho avy. Resy lahatra isika fa efa ho avy ny tompontsika. Ka raha izao isika no manao ny asa famafazana ao anatin'ireny tambazotra sosialy maro isan-karazany ireny, isika membre adventiste rehetra no mirahina amin'ny fanaovana an'izany asa fitoriana arakajy mirindra izany, dia azo antoka fa vetivety foana dia ho tafapakany amin'ny olona rehetra ny afatry ny fitoriana ny filazantsara. Ny Galatiana 5:5 dia milaza hoe amin'ny fotoanandro no hifinjana raha tsy reraka isika, ka alaoery ary dia izao isika tsiraray avy zany dia hanova fomba fijery ny mahakasika n'ireny tambazotra sosialy ireny. Aza menatra ny vavolombelona tompontsika. Timoty 2:1-5. Aza menatra ny vavolombelona tompontsika. Raha isika io na ny teny fotsiny aza hoe za adventiste dia tsy sahantsika izany. Ka atao anatin'ny herinaratra fifandraisana ity dia mahafinaritra ny fiaikana ary isaorana isika mianakavy, isika rehetra izay miaraka atao anatin'izany fiaraha-mientana izany naneo ny maha-adventiste atsika, satria izany indrindra ihany koa no tena antosiny ny herinaratra ny fifandraisana. Fikarakarana ny lafiny zavatra rehetra mahakasika ny fiangonana, tafiditra ao anatin'izany zany ny trano fiangonana, ny manodidina ny fiangonana, ary indrindra isika tsiraray avy membre ny fiangonana, karakaraina ny momba an'izany dia aseho. Ka andao isika manomboka izao dia haneo ny maha-kristianina atsika, haneo
ny mavaolombelon'ny kristia antsika tsiraray avy. Misy andala teny avy amin'ny fanafaminaniana maromaro ireto izay tiana ifamizarana antsika tsiraray avy nalaina avy ao amin'ny boky any amparany any. Ny pejy fa 700 paragrafy faharoa dia izao no lazaina. Aoka tsy isy olona hevitra hoe tsy ilainy ny mianatra sy mandinika satria tsy tory eny ambony pilipitra izy tsiny. Tsy fantatrao izay mety hangatan'Andriamanitra aminao. Mety koa izao mahamisionera arakajamanindra izao mangatan'Andriamanitra amintsika ka izao andao anampy ny fahalalana bebebe isika mba tsy hananantsika n'izany fahosana ara-panahy izany ka tsy hatonga atsika hizara ny fahamarinana amin'ny olona manodidina antsika. Ny boky any amparany any dia milaza ao amin'ny pejy fa 700 ny paragrafy fahatelo manao tahaka izao hoe rehefa hambana miezaka ataon'ny olombelona ny herin'Andriamanitra dia kely aingana toy ny afololo ny asa hampiasa fomba sy fitaovana izay tsy ho azon'ny olona velona izay niaviny Andriamanitra. Tafiditra anatin'izany toy ny tambazotra tserasera maro isan-karazany toy. Tsy misy mieritreretra an'izany hoe hampiasa n'izy itony isika kanefa eo ilay izy manana an'izany ny akabeazantsika ka ndao ampiasaintsika izy ireny noho ny fanamasina izay miasa ao anatintsika Andriamanitra izay miara-miasa amintsika ka amin'ny fotoana farany izay aingana dia ho faranantsika izao asa fitoriana ny filazantsara izao. Andeha amaraparana sahady isika ny famelabelarana izao ka miresaka isika hoe filana fa tsy rehetrarehetra. Andao ambony fahazarana vaovao isika. Dia ao anatin'izany fahazarana izany ny voalohany dia hoe esorina izay manelingelina rehetra. Raha misy zavatra zany heverinao fa hitanao ianao no manasokajy azy ho ratsy aminao ilay toe-javatra dia azonao atao avy hatrany no manala izy ireny. Ohatra, mety misy pejy ao anatin'ireny tambazotra sosialy ireny, mety tsy mahalinanao ny zavatra zaraina, mety ho mandany fotoananao fotsiny ny zavatra zaraina, tsy misy voka-tsoa ny fiainanao ny fanarahanao an'ilay izy, na ihany koa mety ho mizarazavatra manafitoananao foana. Ireny pejy ireny dia izao tena azonao atao tsara mihitsy ny miala amin'izy ireny na le hoe ny désabonné zany tena afaka miala amin'izy ireny ianao ary amposihana ianao hiala amin'izany satria mitarika rahatsainao anao izany ka izy io nefa tsy rahatsaina ihany fa mety hitarika areti-po anao ihany koa satria isaky mianokatra n'ilay tambazotra zany ianao dia areti-po no hitany ao dia azo esorina izy ireny. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny mety ho namana. Mety misy amin'ny namanao mety tsy hitanao mihitsy izay anaovana azy dia mba hahafahana mifehy ny mety ho toe-javatra izay mety ho zaraina izy ireny sisa mba tsy habegabe ny zavatra mifamoafao eo amin'ny rindrinao ny fampiasanao ny tambazotra sosialy dia azonao atao ihany koa ny mametra ny namanao ho telonjato. Ny antony izay hoe famerana ho telonjato izay zany dia hoe mba ao anatin'ny fotoana zany ao anatin'ny tontolo andro rehefa mba manaraka ny zavatra mety ho zarain'ireny namana ireny ianao dia mba tsy misy zavatra mety hiverimberinao satria raha be loatra ny namanao dia mety misy zavatra efa hitanao tamin'ny toeran-kafa mety hitanao indray dia anisan'ny mameno ny saina izy ireny. Ny zavatra mety ho zaraina izy ireo ihany koa mety ho zavatra mety tsy asoa ny sasany ka raha ohatra ka namanao rehetra mety ohatra ny telonjato samy mizara zavatra tsy mahasoa daholo dia ho sahirana ihany koa ianao amin'izay fotoana izay amin'ny fifehezana azy. Ialana zany ny zavatra manelingelina rehetra. Ialana arak'ilay ampiasana teo ny vondrona na pejy izay mety hitondra fanafitohinana ho anao ny fisiny. Manaraka an'izay dia misy torohevitra vitsivitsy reto izay azontsika ampiasaina ihany koa. Rehefa misy zavatra hitatsika ao anatin'ireny tambazotra sosialy ireny mety heverintsika hoe efa miverimberina teo foana izy efa hitanao. Ohatra zany hoe nandeha teo ny vidéo soranao sa tsy soranao efa hitanao izy tamin'ny maraina tonga ny amin'ny folo hitanao indray izy mijery indray no 12 vola eo iny izy mety leo ianao ny farany tsy hitanao izay atao dia zao anefa azonao atao no manala izy iny. Rehefa mijery an'ilay mampiasa an'ilay tambazotra eo isika dia misy an'ilay teboka kely anankitelo eo akaikin'ilay fizarana zany na ilay publication dia azonao tsindrina izy iny dia misy ao ambany ao hoe esorina na tsy jerena intsony ilay oronan-tsary ohatra na ilay fizarana izay atao. Ka izao rehefa nataonao izay fanamboarana izay dia
ny oronan-tsara rehetra mety mitovitovy amin'iny dia tsy ho hitanao intsony. Zany hoe raha misy oronan-tsara anankiray ohatra mety nampatahotra anao na mety natezitra anao na mety nanafotoana anao dia ataonao hoe tsy jerena intsony ilay izy dia amin'ny fotoana hafa rehetra zany dia tsy ahita karazana oronan-tsara mitovitovy amin'iny ianao. Dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa akoatra ny fiteboka kely anankitelo ity dia misy an'ilay marika ikisa kely eo akaikin'ilay oronan-tsara ilay fizarana eo. Azonao atao ihany koa zany manindry an'izy dia rehefa ataonao zay fanamboarana zay ihany koa dia ny fizarana rehetra mety mitovitovy amin'iny dia tsy ho hitanao ary lefa le nataonao iny zany dia tsy iverinao tazanao intsony mandritra ny fotoana izay kirakaranao an'ilay tambazotra mifandraisana. Ny manaraka ialantsika amin'ilay aretina satria aretina sokajianao aretina mihitsy izy ity eo amin'ilay hoe fahazahoana an'ilay gène sy ny j'adore be dehibe ireny zany dia azontsika atao ihany koa ny miala amin'izany aretina zany ialanao zany ny fahitana ny isan'izy ireny na amin'ny fizarana ataonao na amin'ny fizarana ataon'ny namanao. Azo atao zany manao hoe tsy jereko intsony ilay isa fa mety hoe nianaran'ny olona le mitazanao eo fa tsy hitanantsony zany le hoe 100 gène na 1000 gène amin'ny sarinao. Misy toe-javatra manahirana mantsy mahakasika an'izy ity. Ny akabeazantsika fampiasany tambazotra indrindra ny tanora vosikajy ao anatin'ilay hoe milléniaux dia izao mahafinaritra atsika ny rehefa manao fizarana dia hoe mihazo gène be dehibe ary atao ny fomba rehetra mba hatongavana amin'izany. Dia indraindray aza tonga hatramin'ny hoe zanak'Andriamanitra mampiseho vatana mihitsy mba azahoana gène anankiray. Dia tsy izay intsony ny drafitr'Andriamanitra zany zao fa misy fahazarana izay tiana ny alanao aminy dia tafiditra ao anatiny izay. Raha ohatra zany ka mety hoe hizara tenin'Andriamanitra ianao manomboka izao dia efa gène anankiray monja sisa ny azonao mandritra amin'ny fotoana andro dia mba ialanao amin'ilay mety ho zavatra manelingelina ny anaty any dia ray fotsiny ve ny gène tamin'ity dia andao hoe sorona ny isan'izay ka azonao atao zany manao an'izay fanamboaran'izay ao anatin'ny comptenao ao amin'ny alalan'ny fijerena any anatin'ny paramétrany zany any amin'ny configuration any comptenao any zany dia misy any paramétrany réaction dia esorinao fotsiny ny isan'ny gène na publication ataonao na publication ataon'ny namanao zany dia tsy ho hitanao intsony izy ireny. Ity ampamaranana dia izao hama ny finan'ny fiangonana isika. Hama ny finan'ny fiangonana isika. Voalohany amin'izay zany rehefa natao ny resatresaka rehetra dia misy fahazarana mila ialantsika. Zay aloha voalohany. Misy fahazarana be dia be mila mialantsika atao. Tafiditra ao anatin'izany ny fotoana ela be na amintsika eo ampiasana azy ny fijerentsika sy ny fanarahantsika nyreny zavatra tsy mahasoa isan-karazany ireny. Dia ny faharoany dia ny hoe isika tsy anaray avy makamina avokoa. Misionera arakajin'Andriamanitra. Eto amin'ity mahamakamba ity dia izao tsy voatery ianao manao fampianarana, tsy voatery hanao vidéo lava be anankiray ianao ho fampianarana, kanefa raha azonao atao zany vao mahay tsara. Zany hoe raha samy hanao vidéo ihany zany dia manaova vidéo milaza ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Raha ianao zany taloha hanao vidéo TikTok ny fanaonao dia vidéo milaza ny fahatsaran'i Jesosy Kristy indray atao manomboka izao. Dia ny fotoana laninao tamin'ny fanaovana an'ilay vidéo tsy mahasoa ampiasao amin'ny fanaovana vidéo mahasoa fa ho hitanao fa hampandroso ny hafa ianao dia ianao ihany koa handroso ampanahy amin'izay fotoana izay. Raha toka tsy afaka manao an'izany ianao dia meteza ho fitaovana mizara. Meteza ho fitaovana mizara ny tenin'Andriamanitra. Manana pejy, manana vondrona maro isan-karazany isika izay mizara ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Raha tsy afaka mizara avy any aminao ianao mety tsy manana ny fahalalana ilainao amin'izany ianao dia aza tiany manao partage. Sarao mitako namanao le telo mizato na latsaka kely eny mety mihoatra aza ny sasany zarao hitan'izy ireo fa tsara ny tompo izay ivavatsika ka hanomana an'izy ireo ho amin'ilay fiaviana be voninahitra zany. Mamaly filana fiangonana ihany koa isika rehefa miahy ny amin'ny fampifandraisana ny nombrany fiangonana ao anatin'izao fotoana ny krizy izao. Ndresaka isika hoe fiangonana raha sanatria miverina ao anatin'ny fiangonana indray fiangonana dia andao mba etsehana ny nombrany fiangonana na dia tsy afaka miona isan'andro, tsy afaka miona isan-kerinandro azy dia izao manangana vondrona ho an'ny fiangonana misy anao. Isika fiangonana rehetra zany manaraka n'izao fandaharana izao dia asaina isika
hanangana vondrona groupe zany groupe hoan'ny fiangonanao ka izao ny membre ny fiangonana rehetra izay fantatrao fa mampiasa mikirakira tambazotra tserasera dia ampidiro ao anatiny ao ka ao ny fampizarana reo vaovao rehetra ao ny fampizarana reo mety ho fampahirezana rehetra inona moa ny olana raha manao karazana fotoana voarinao ihany ko ianareo mba maka video maka olona tsara kely sasany dia fampizara anatin'izany vondrona izany mba hifampahirezana na olo zany rehetra zany mitaizany empanahantsika ao anatiny isika kanefa ihany ko makamba isika ho fitaizana ny fiainam-panahan'ireo namana izay milana zany any ivelany any evero fa raha tsy namanao tsy afaka manana anjara amin'ny fahazahoana ny tenin'Andriamanitra raha tsy lohenao ao anatin'ireny tambazotra ireny any dia evero hoe manao ahoana ny fifandraisany zany olona zany amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra amin'ny lalana makany an-danitra ho fifaniana lehibe ho azy ho fifaniana lehibe ho anao ihany ko ny fifandraisana amin'ireny olona ireny satria mety ianao tsy nanao anyeno na tonga le olona tsy nangataka fa rehefa manomboka isika manao an'izany maha-misionera araka-tsy mirindra izany dia ny namantsika indray azany mety antany atsika makasika ny momba n'Andriamanitra ka raha mety misy zavatra tsy fantatsika dia zao aza misalasala mihitsy asika manatona ny ray aman-dreny am-panahintsika any amin'izay akaiky any ny olona ny pastora ny ray aman-dreny any amin'ny fiangonana any dia azotsika akana hevitra mba ho fanampiana ny olona ka isika amin'izay fotoana izay dia ho mpitondra teny ho vavolombelona ny filazantsara eto amin'ity tontolo ara-teknôlôjika izay misy atsika tsiraray avy ity mahakasika ny vondrona ao amany vondrona any fiangonanao ihany no idiranao dia amin'izay mba zay mahakasika nareo ao a no fantatrao fa tsy hoe ny groupe ny fiangonana rehetra atao anatin'ny fédérationna dia misy ianao avokoa dia mety tsy asoanao indray amin'izay fotoana izay a ilay programa fa andao isika rehetra mba hiaraka hanjoy ao anatin'izany fiarah-mientana izany mamarana azy isika isaoran'Andriamanitra noho ny fitantanana fa vita izay herinandro ny fifandraisana izay afaka nanaraka an'izao toromarika izao isika mety be dehibe ny zavatra amin'ny faomafao mameno ny fiainantsika kanefa izao ataoviny an'Andriamanitra fa hita an'Andriamanitra ny fomba hanatanterahana ny anao andao fenona filazantsara ny tambazotra sosialy rehetra izao sy anao handray anjara anatin'izany fiarah-mientana sy fiarah-mizara izany andao atao any ny fomba rehetra mba ahatonga ny afatr'Andriamanitra ho tafapaka any amin'ny farany izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fananantsika ny fampiasantsika amin'izao tambazotra mpifandraisana izao misaotra antsika naharitra ny aino misaotra anao naharitra ny aino tsy ny aino mba hiaino fa ny aino mba handreny Andriamanitra hitany fianonao ka mba ahatonga anao hanavao ny fampiasanao an'ireny fitaovana ireny ka manondro izao isika dia anova famindra hanana fahazarana vaovao amin'ny alalana figadrana fahazavana ao anatin'ny tontolo fenoaizana amen. Risotta, luato, lutai, luato, lutai. Terena diana janau, Katerana, ataina, diana, nanau. fiderana hazari socha luato, lutai. Fiderana, atari, sotta, luato, lutai. Risotta, luato, lutai, luato, lutai. Terena diana janau, Katerana, ataina, diana, nanau. fiderana hazari socha luato, lutai. Fiderana, atari, sotta, luato, lutai.
anao izay toanao fiderana hajary satrano atolotray fiderana hajary satrano atolotray ore tompony tompony mihira mirindra fa ianao no mendrikindrindra nanyadanisana etatany tsy misy izay toanao izay toanao fiderana hajary satrano atolotray fiderana hajary satrano atolotray ore tompony tompony mihira mirindra fa ianao no eny ary mankasetraka anao na araka izay famelabelarana rehetra sy vanofanana tolotra teo izay tamin'ity folakandrony sabata ity izay ry zay no andeha hidirantsika amin'ny famaranana fiarahana vatsim-panahy iarahantsika amin'ny pasteur randrena aryvony hermanitra taleny departementany fifandraisana eto nivon'ny fédération'ny fiangonana adventiste madagasikara afovoany manarafitraritra faly manamafy ny fiarabanantsika efa ao anatin'ny vatsim-panamoa isika izao saorantsika ny tompo satria nanome atsika tombontso be dehibe nanomboka hatrany amin'ny fiatombohany zao herinandro ny fifandraisana izao ary nandritra ity sabata manontolo ity koa zava-dehibe ho atsika ny mamarana izao sabata izao amin'ny alalan'ny vatsim-panahy koa alohan'ny irosontsika amin'izany any dia mbola manasantsika iombona fa isy vavaka zay atao sotranao zay tompo satria mbola tompontsoa natolotra ao anay ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao koa hatrany hatrany dia ataovy mahatsapa mandrakariva ny famelan-keloko avy aminao zay anananay fiadanam-po eo ampandraisana izany ny anaran'i Jesosy Kristy amen. ao anatin'ny fiarahantsika dia tsy manadino itsika fa Andriamanitra manamasina antsika satria masina ao amin'ny tenany izy manana ny fahefana hanao izany izy ary miaraka amin'ny fikendrena tsara ho antsika dia azo ny tanterana izany ara-panaza ny fanamasinana izany koa ho amin'ny
tombontsoa ara-panahintsika tokoa zany ho amin'ny tombontsoany hoavintsika raha teo ary raha noresahana nandritra izany herinandro zany ireo fantsona zay azon'andriamanitra ampiasaina dia ijery kosa isika anatin'ny famaranana izao ny hoe ny rany Kristy no manamasina antsika. Rehefa miresaka n'izany hoe rany Kristy zany isika dia mahatsiaro ny sorona izay nataony kanefa andeha aloha vakitsika ao amin'ny Hebreo 7:7-7 sy 4. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Kristy. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranombilahy ary ny laven'ny mbatotrombovavy afafy amin'izay voaloto anamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty anomponareo an'Andriamanitra velona. Mamerina kely antsika any amin'ny ireo fanatitra ireo fampopivavahana tany amin'ny taberna kely zany izay nanehoana fa ny olona iray rehefa mahatsapa fananota dia mitondra ny fanatitra. Voambara fa natao hanamasinana na ny marimarina kokoa miara-miasa ny teny hoe fanadiovana ny nofo izany. Fa izao ny tena zava-dehibe dia ny filazana fa mihoatra lavitra noho ireny ny rany Kristy. Rariny loatra satria sary ihany mantsy izy ireny ny asan'ny Kristy sy ny sorona nataony no tena izy. Andeny ho jerentsika ao amin'ny Hebreo 10 ka ny 4 zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy mahaisotra niota ny ranombilahy sy ny ranosilahy. Marina izany ary mitombona satria aranofo mety ho ara-panoharana ihany zay moa no nisy n'ilay antsoina hoe tipa sy antitipa ny sary sy ny tena izy. Ara-panoharana ihany no nanatanterahana ireo fanatitra tamin'ny andron'ny Mosesy tao amin'ny taberna kely ireo fampopivavahana rehetra fa ireny dia nentina anehoana ilay tena izy izay nataon'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Tsy maintsy nilaina ny rany Kristy mba ho azo tanterahana amin'ny alalan'ny tena izy ireny sary ireny. Ary zay no mazava-dehibe ny finoana satria nananatanteraka n'ireny fampopivavahana sy ny sisa ireny aza ireo taranak'Israely tamin'izany fotoana zany araka tamin'ny tao anatin'ny taberna kely dia zao tsy maintsy nampiasa ny finoana izy ireo ka mibanjina amin'ny mpinoana ilay tena izy dia izay ho ataon'ny Kristy. Mety manana tombontsoa kokoa noho izy ireo isika satria efa nitanterahan'ny Kristy zany dia antsoina isika ino an'izany. Ilay rany Kristy mihitsy eto no avelan'Andriamanitra ho fanamasinana tombona tsara zany izay tany aloha mba hipetraka amin'ny toerany ka na tsy mahafaka ny fahotana aza ny ranombilahy sy ny ranosilahy sy ireo endrim-panatitra rehetra tamin'izany dia maka toerana tsara kosa zany noho ny finoana ny rany Kristy. Ary zay no mahatonga hoe tsy maintsy finoana no miasa satria ara-panahy ny fanamasinana. Ndao jerentsika hatrany ny fomba nanamarinan'Andriamanitra izany finoana ny sorona nataon'ny Kristy zany dia ny rany izay manamasina antsika. Titosy 2:9-10 fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Nomen'Andriamanitra sy naseho tao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy moa izany sorona izay nataon'ny Kristy zany. Ary manamarika isika dia nisy ireo tany alohany ny azo fijaliana ary misy ny aty aorianany ny azo fijaliana. Maka ao ampovoambony ao zany ilay sorona izay nataon'ny Kristy ka voamarina fa fahasoavana no nentin'Andriamanitra nanomezana sy nanolorana izany. Fahasoavana satria tsy mendrika atsika. Tsy mendrika atsika mihitsy moa ny fiainana mandrakizay raha tsy noho ny fahasoavana. Nahoana no tsy mendrika atsika ny fiainana mandrakizay satria nanota isika.
fa tsy mendrika ny Kristy ihany koa ny andatsaka ny rany satria tsy nanota izy saingy nataony zany mba ho fahasoavana azotsika raisina amendrika atsika zava-dehibe ity rany Kristy ity satria ao anatin'ny fahasoavana no nanolorana azy ary antsoina isika handray amin'ny alalan'ny finoana ny finoana moa dia toy ny tanana izay mandray ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana ka dia nanaiky nanolotra ny rany ary Kristy na dia tsy mendrika azy zany mba hamasina antsika hiala amin'ny asa maty ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra velona azonao tsika an-tsaina ve fa ilay fanamasinana izay ataon'Andriamanitra dia tsy hoe ho atsika irery ihany fa satria manao fanompona tena izy isika dia misy fiatraikany eo amin'izay mijery atsika eo amin'izay manodidina atsika izany ary izany fomba fiasan'Andriamanitra izany a dia tombotsoa izay mivelatra dia mivelatra tokoa fanompo-pahasoavana zany hoe ny olona iray izay mahatsapa fa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra marimarina kokoa dia nandray ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana satria nino izy dia manompo amin'ny fahasoavana nandray tamin'ny fahasoavana isika dia manatanteraka fanompo-pahasoavana marina fa tsy hitaky amintsika izay tsy natolony antsika Andriamanitra izay natao rehetra sy izay mbola atao rehetra dia tokony ifandrindra amin'ny fahatsapantsika fanovonjena tamin'izany fahasoavana izany isika tsy afaka hanolotra izay tsy natolotra atsika isika tahaka ny hoe Andriamanitra ihany koa tsy hitaky an'izay tsy nomeny atsika saingy efa nomeny zany efa natolony zany fa ny fanontaniana dia hoe efa noraisinao efa noraisiko efa noraisitsika tamin'ny finoana ve zay indrindra mantsy no ahatanteraka ilay fanompo-pahasoavana izay fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika efa navela heloka tamin'ny fahasoavana isika ary nafana tamin'ny fahotana malaky mahazo atsika zay moa le fanamasinana zay atao ilay asan'Andriamanitra manamasina dia tsy vitany hoe mamela ny fahotantsika sy ny vokatry ny fahotantsika fa manafaka atsika ihany koa tsy ho latsaka intsony mety hisy tolona ao mety hisy ady ao ara-panahy fa manana toky isika ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsy hoe mamela heloka fotsiny fa manome hery koa tokony ho afaka ho mpanompo mahatoky eo amin'ny fanompo-pahasoavana zany izasy ianao ao anatin'ny izao herinandro ny fifandraisana izao nandalovantsika teo moa zany dia mamarana azy isika dia ndeha mba ho raisitsika ampola rany Kristy izay noraisina tamin'ny alalan'ny fahasoavana amin'ny finoana eto indrindra no iresahantsika n'ilay fanompo-pahasoavana izay mifandray akaiky amin'ny antsoina hoe asa fitoriana maro lafy eo anivony ny sehatry ny fifandraisana zao mantsy ny tambazotra mpifandraisana no akaiky atsika indrindra akoatra n'ireo haino amanjery izay arahantsika miasa sy anatanterantsika ny filazantsara ao ihany koa ny fampianarana baiboly any taratasy mety ho alasara no hafantarantsika an'izany fa ny zava-dehibe dia ity misy taridalana tiana mba ho tafita amintsika ho azontsika mandrakariva araka izany fahasoavana izay efa natolotra atsika izany ao amin'ny Kolosiana 4:1-5 zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra rehefa miresaka isika manao hoe aoka ny fiteny ho amin'ny fahasoavana dia efa azotsika an-tsaina izany fa manoatra noho izany aza rehefa miresaka atsika ny amin'ny hoe fiteny vao miteny fotsiny dia maneho ny maha-izy antsika manontolo zany alay sarantsaina ny olona anankiray vao miteny dia efa azotsika an-tsaina hoe ay avy any Tomasina zany ay avy any Fransa zany vao miteny fotsiny izy maneho ny fiainantsika manontolo alay sarantsaina amin'izay ary zany hoe any anatin'ny tambazotra an-tserasera anatina seho sary mihetsika ohatr' izao ataontsika izao dia hitan'ny ireo izay miatsika izany manaraka izany fa misy fiainam-pahasoavana zaraitsika anao ahoana re zany afinaritra izany
satria ilay fahasoavana zay efa noraisitsika mihitsy ka iainantsika tamin'ny finoana no indro fa mivoaka sy miparitaka avy amin'ny alalan'ny fiainantsika. Milaza izy manao hoe fahasoavana mandrakariva ary omamysira rehefa miaino antsika ny olona, rehefa mifandray amintsika ny olona, rehefa mifampikasoka amintsika dia tsapan'ny olona hoe olony fahasoavana isika. Rehefa mamaky ny commentaire antsika na ny publication zay ataontsika ny anatin'ireny tambazotra an-tserasera ireny ny olona dia mahita avy hatrany sy mahatsapa fa olony fahasoavana isika. Zao no lazainy hoe mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo. Rehefa miresaka ny hoe tokony, misy mantsy ny hoe efa lasa le izy hoe tokony tsy nataoko iny. Ny fiainantsika ny izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia mahatonga izay rehetra ataontsika sy mivoaka avy amin'ny vavantsika, avy amin'ny fiainantsika manokana, atsapan'ny olona fa sahazan'ny olona izany. Ary eto izy tsy milaza hoe zay olona mifakahazo amintsika ihany na zay olona mitovitovy firehan-kevitra amintsika na ara-pivavahana io na amin'ny zay mety ho endrim-potokevitra rehetra, fa hoy izy ato hoe mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra. Tsy mora izany satria rehefa miresaka izy ny amin'ny hoe ny olona rehetra ao anatin'izany avokoa ireo karazana kolotsaina, ireo karazana fivavahana, ireo izay mety mifanena aminao nefa tsy mitovy fatakarana, ankizy lehibe, antitra, tanora. Alay fisaran-tsaina amin'izany fa fiakana lehibe ny hoe ho haitsika avokoa ve ny tokony ho avalintsika nyreny sehatra karazana sehatra zay ifaneraserahantsika amin'ny olona ireny. Tsy mora izany kanefa dia antsoina isika noho ny fahasoavana. Koa tiantsika indrindra ny hitondram-bavaka an'izany satria fiekana zany tsy zavatra tsotsotra akory zany, mety tsotra ampitenenana fa fiekana azo lazaina hoe fanamby, ndeha ho raisina fanamby mba ahafahantsika mahomby fitaovana mahomby eo amin'ny fanompo-pahasoavana zay ataontsika satria Andriamanitra no ny antso atsika. Koa ny fitenitsika, ny fiainantsika zay rehetra ataontsika satria ny fiteny tsy amin'ny alalan'ny teny atao ihany fa na ny fihetsika, ny momba atsika rehetra dia tena atsapan'ny olona izany fiainam-pahasoavana izany. Koa andeha ary hitondra ambavaka an'izany isika, manasa antsika hiombona mivavaka zay atao. Misaotra anao zay tompo satria nifidy anay ianao. Nifidy anay tamin'ny fanomezana mahaimaim-poana ny famonjena lay rany Kristy izay nentina nanadio anay ka tsy ny ara-nofo ihany fa indrindra ny ara-panahy mba hanan-kery eo amin'ny fiainanay andavanandro zany ary ibaiko ny fiainanay ara-nofo mba ho tonga amin'ny tanjona zay tianao hitondrana anay. Tompo marefo zany mahanofo anay zany kanefa efa nampanantena ianao fa ny fanamasinana zay ataonao manomboka any amin'ny fiainanay ara-panahy dia hitaonanay homendrika ny fiainana mandrakizay. Menao ny tombotsony amin'ny fanompo-pahasoavana izahay. Ataovy fiainanay zany tompo, ataovy tsapanay zany tombontsoa zany, koa ny finoana zay andraisanay zany dia ho amafisina ao hatrany ahafahanay mijoro, anaroviana mifandray amin'ny manodidina anay izahay, dia ho atolotra ao eo aminay, eo amin'ny fiainanay na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika sy izay rehetra ataonay ny mba ho fisehoany zany fahasoavanao izany. Tompo ny tombontsoa zay efa noraisinay taminao dia aoka tsy ho azononay ho anay samirery zany. Koa mino sy mahatoky ary izahay fa raha hiatrika indray ny herinandro vaovao zay efa homaninao anay dia ho fanandramana mahafinaritra ho anay tsirairay avy izany iaina amin'ny fiainam-pahasoavana izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.